Salama tompoko mbola fironam-bokatra trany no tantarina amintsika ato anatin'ity vidéo anankiray ity, izany hoe fironam-bokatra tamin'ny 7 Mey hatrany moa izy ity, fa fironam-bokatra andiany faharoa izay voaray tamin'ny 7 Mey iny izao tantaraina amintsika ato anatin'ity vidéo ity. Tsy mbola izy rehetra no fironam-bokatra azo eto fa araky ireo zay efa nazahoana fironam-bokatra zay navoaka ny CENI no lazaina amintsika tamin'iny andro 7 Mey iny, ka manasantsika rehetra anaraka anazy ity hatramin'ny farany. Azadiny milike ny vidéo antsika ary azadiny toroko zany hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefany amin'ny sisy tambatambata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampandely isika fa avetrany tonga de vavany ndawary. Mirony dirantsika mipitsipitsy ny mahakasika an'izay fironam-bokatra tamin'ny 7 Mey andiany faharoa izay dia tsara ny mampafantatra fa intelo isan'andro ny CENI no hamoaka fironam-bokatra ao amin'ny pejy ny CENI sy eny amin'ny haino aman-jery rehetra amin'ny 9 maraina, amin'ny 12 ratoandro ary ny 9 hariva. Vokatra isaky ny distrika no havoaka ary sokajina isam-paritany ny famohana izany mba humora amintsika olom-pirenena ny famakina ny vokatra. Marihina fa izay bureau de vote naharaisana vokatra no havoaka eny amin'ny farany ambony isaky ny sary tsirairay no misy isan'ireo bureau de vote. Ny fironam-bokatra dia azo avy amin'ireo PV izay pikasary na PV scanné ary rehefa voamarina fa mitovy amin'ny PV tena izy na ny PV réel izay vao mivadika ho vokatra vonjy-maika. Ka ireto manaraka reto no fironam-bokatra izay ho lazaina amintsika ato anatin'ny ity vidéo ity amin'ireto faritra izay voalaza ireto. Atomboka antsika amin'ny avy ao afovoan-tany, izany hoe ao Antananarivo boriboritany voalohany ao amin'ny faritry ny Analamanga moa izany. Bureau de vote iray amin'ireo 200 izay manome salanisa hoe 8,500. Ny soratra anarana 7,700, ny tonga ny fidy 200, vatofotsy 9, taham-pandraisana anjara 430,700. Ka ireto avy ireo kandida sy ny isa izay azon'izy ireo ary ny salanisa mifandraika amin'izay. Larana voalohany Dieudonné Randrianimiarsoa izay avy amin'ny antoko FIM nahazo vato anankiroa izay 2,500. Larana faharoa Andriamanana Randriamary Toussaint izay avy amin'ny antoko indépendant izay nahazo vato 8 ka nahazo salanisa 4,120. Fahatelo Raoul Arnev Solonavalo Paolo Emilio izay avy amin'ny antoko indépendant hatrany dia nahazo vato 7,70 izay manome 100. Larana fahaefatra Andriamananoro Razafinarivo Augustin izay avy ao amin'ny groupement DPP de plateforme isika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina izay nahazo vato 8,70 izay manome salanisa 10,20,420. Larana fahadimy Razafimanantsoa Lobo Hanitry ny Aina izay avy ao amin'ny groupement DPP Fraisankina izay nahazo vato 2,70 izay manome salanisa 8,50,570. Ary ny farany larana fahenina Ralambo Mahay Toavina izay avy ao amin'ny groupement DPP collectif ny Malagasy izay nahazo vato 2 izay manome salanisa 8,3,100. Ka noho izany tamin'ny andro voalohany 7 Mey iny dia mitarika ry zareo avy ao amin'ny Fraisankina izany hoe Razafimanantsoa Lobo Hanitry ny Aina izany izay nahazo salanisa 8,5,700 be izao. Ny manaraka dia any amin'ny distrikany Sakaraha izay any atsimotsimon'ny Nosy any moa izany Sakaraha izany izany hoe any amin'ny faritry ny Atsimo andrefana. Bureau de vote iray amin'ny 70 no voaray izay manome salanisa 8,3,100. Ny voasoratra anarana 700, ny tonga ny fidy 7,300, vatofotsy 3 ary ny taham-pandraisana anjara 8,30,430. Ka ireto manaraka reto no kandida izay tany amin'ny faritry Sakaraha tany sy ny salanisa izay azon'izy ireo avy. Larana voalohany Raphaël Jean-François izay avy amin'ny groupement DPP Fraisankina izay nahazo vato 20,000 izay manome salanisa 17,5,700. Ary ny larana faharoa Razakandray ny Henri Dominique izay avy ao amin'ny groupement de plateforme isika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina izay nahazo vato 4,20 izay manome salanisa 2,30,5,3,100.
ka ireo rehetra ireo dia manome zato isan-jato ka noho izany dia mitarika ny laharana voalohany izay miaraka amin'ny antoko firaisankina izany hoe Raphaël Jean François izany izay amin'ny salanisa ambony dia ambony 780 isan-jato. Ny firoanam-bokatra na ny tendance any amin'ny distrikany Miarinarivo indray izay ao amin'ny faritra Itasy no anohizantsika azy. Brodevoty telo amin'ny 770 no voaray izay manome salanisa ray faingo folo isan-jato. Ny tonga soratra anarana 700 ny tonga ny fidy 220 ny vato fotsy 4 ary ny taham-pandraisana anjara 270 faingo 220 isan-jato. Ireto manaraka ireto ny kandida izay ao Miarinarivo ao araky ny filaharan'izy ireo hatrany. Laharana voalohany Raharina Rivonimanana Lalaina Nirina izay avy ao amin'ny antoko indépendant Calin nahazo vato 420 izay manome salanisa 420 faingo 520 isan-jato. Laharana faharoa Ratoviherina Valina Zafinjaka Valimanana izay avy ao amin'ny groupement DPP Firaisankina izay nahazo vato 220 manome salanisa 420 faingo 420 isan-jato. Laharana fahatelo Rakotondrasoa Fetra izay avy ao amin'ny Irmara izay nahazo vato 870 manome salanisa 730 faingo 120 isan-jato. Ary laharana fahaefatra farany Ravelonjato Bemar Anselme izay avy amin'ny antoko indépendant izay nahazo vato 120 izay manome salanisa 220 faingo 4 isan-jato ka ireo rehetra ireo no manome zato isan-jato. Ka mitarika amin'izany ry zareo avy ao amin'ny Irmara izay miaraka amin'ny Rakotondrasoa Fetra izay nahazo vato 870 ary salanisa 730 faingo 120 isan-jato. Any Marovoay indray izay any amin'ny faritry ny Boeny moa izany Marovoay izany ray amin'ny Brodevoty izay 420 no voaray izay manome salanisa 8 faingo 770. Ny tonga ny soratra anarana 870 ary ny fidy 330 ny vato fotsy 3 ary ny taham-pandraisana anjara 220 faingo 420 isan-jato. Ireto avy ireo kandida ao Marovoay ao. Laharana voalohany Rakotondramavo Georges izay avy ao amin'ny Irmara izay miaraka amin'ny Andry Rajoelina moa izany nahazo vato 720 izay manome salanisa 430 faingo 270 isan-jato. Ary ny laharana faharoa Marindry Rasolohery Andry Crensa izay avy ao amin'ny antoko indépendant izay nahazo vato 120 izay manome salanisa 320 faingo 820 isan-jato ka ireo no manome fitambarana zato isan-jato. Ka noho izany dia mitarika iry zareo avy ao amin'ny antoko indépendant izay miaraka amin'ny Marindry Rasolohery izay nahazo salanisa 320 faingo 820 isan-jato. Any Maralambo indray dia toy izao manaraka izao izay ao amin'ny distrikany Antsinanana moa izany Maralambo izany raha ny iray tamin'ireo Brodevoty miisa 500 no voaray hatreto tamin'iny andron'ny 20 Mey iny izay manome salanisa 8 faingo 720. Ny tonga soratra anarana 30 ny fidy 430 ny vato fotsy tsy misy ary ny taham-pandraisana anjara 330 faingo 4 isan-jato. Ka ireto manaraka reto ny filaharany ireo kandida. Laharana voalohany ka misy Jean Christophe izay avy ao amin'ny antoko ARB izay nahazo vato 4 izay manome salanisa 7 faingo 30 isan-jato. Laharana faharoa Randrianasolo Augustin izay avy ao amin'ny Irmara nahazo vato 30 izay manome salanisa 720 faingo 770 isan-jato. Ary laharana fahatelo farany Andrianjara Herantsaina Yves Wenceslas izay avy amin'ny antoko indépendant Enga Voifotony izay nahazo vato 7 izay manome salanisa 20 faingo 370 isan-jato. Ka ireo rehetra ireo no manome zato isan-jato. Ka noho izany dia mitarika ry zareo avy ao amin'ny Irmara izay nahazo salanisa 720 faingo 770 isan-jato izay Andriamatoa Randrianasolo Augustin moa izany. Ny manaraka any amin'ny distrikany Farafangana izay any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana moa misy an'izany Farafangana izany. Roa amin'ireo Brodevoty izay miisa 370 no voaray izay manome salanisa 8 faingo 120 isan-jato. Ny tonga ny soratra anarana 420 ny tonga ny fidy 270 ny vato fotsy 4 ary ny taham-pandraisana anjara 50 faingo 370 isan-jato. Ka ireto manaraka reto ny filaharan'ireo kandida any an-toeranany. Kandida laharana voalohany Félicien Randrianantenenina izay avy amin'ny antoko indépendant izay nahazo vato 120 ka nahazo salanisa 220 faingo 4 isan-jato. Laharana faharoa Andrianambenana Velimoatry tsy manositra Painsar izay avy ao amin'ny Irmara ka nahazo vato 70 ary manome salanisa 230 faingo 530 isan-jato.
Laharana fahatelo Rabo Savatsara Ainy Hermanga Gabriel izay avy amin'ny toko indépendant izay nahazo vato 50 ka manome salanisa 420 faingo 220 isanjato. Ary laharana faefatra farany Andriana John Andry Daniel izay avy amin'ny toko indépendant nahazo vato 730 izay manome salanisa 120 faingo 720 isanjato. Ireo rehetra ireo dia manome zato isanjato ka mitarika amin'izany i Rabo Savatsara Ainy Hermanga Gabriel izay nahazo salanisa 420 faingo 220 isanjato izay avy amin'ny toko indépendant moa izany. Anizantsika azy ny any Betafo izay any faritry Vakinakaratra moa izany Betafo izany bureau de vote efatra amin'ireo 470 no voaray izay manome salanisa 2,470 isanjato. Ny tonga ny soratra anarana 5,940 ny tonga ny fidy 7,130 ny vato fotsy 8 ary ny taham-pandresana anjara 420 faingo 70 isanjato. Ny filaharan'ireo kandida laharana voalohany Milaina Wings Marie Stefy izay avy amin'ny toko indépendant nahazo vato 70 manome salanisa 220 faingo 430 ary ny manaraka raha mbola manana Jean-Guy Honoré izay avy amin'ny toko indépendant hatrany nahazo vato 70 manome salanisa 10 faingo 190 ary ny fahatelo Firovamanana Lovanirina Clestin izay avy amin'ny Irmar nahazo vato 220 sy 400 manome salanisa 30 faingo 220 isanjato. Ary ny fahaefatra Andriamalala Thierry Gabriel izay nahazo vato 420 sy 400 manome salanisa 70 faingo 590 isanjato. Laharana fahadimy Randrianahina Malala Livasoa Marotiavina izay avy amin'ny groupement DPP de Fresankina izay nahazo vato 830 sy 700 manome salanisa 830 faingo 420 isanjato. Ka ireo rehetra no manome zato isanjato ka mitarika amin'izany ireo avy amin'ny Fresankina izay nahazo an'izay salanisa ambony dia ambony izay. Toizantsika any Amparafaravola izay any amin'ny faritry ny Aloatra Mangoro moa izany Amparafaravola izany bureau de vote iray amin'ireo 470 sy 400 izay manome tapahavitriana 8 faingo 430 isanjato. Ny tonga soratra anarana 520 isanjato, ny tonga ny fidy 720 sy 400 ny vato fotsy 2 ary ny taham-pandresana anjara 730 faingo 820 isanjato. Filaharan'ireo kandida laharana voalohany Rakotondramanitra Vahiny Félix izay avy amin'ny toko indépendant nahazo vato 120 izay manome salanisa 4 faingo 120 isanjato. Laharana faharoa Ramarsoa Emeline izay miaraka amin'ny Irmar nahazo vato 120 ka manome salanisa 420 faingo 80 isanjato. Ary laharana fahatelo Volonimbohangy Tsironiaina Narindra izay avy amin'ny toko indépendant nahazo vato 470 manome salanisa 30 faingo 330 isanjato. Ary ny farany laharana fahaefatra Rabekijany Solofery izay avy amin'ny Vonan'ny Firaisankina izay nahazo vato 870 am'zato manome salanisa 820 faingo 430 isanjato. Ka raha zareo avy amin'ny Firaisankina izany no mitarika atreto any amin'ny izany Amparafaravola izany izay nahazo salanisa 820 faingo 430 isanjato be zao. Ano izantsika azy mbola any amin'ny faritry ny Aloatra Mangoro ihany ao amin'ny distrikna Ambatondrazaka izay bureau de vote enina amin'ny 30 sy 300 no voaray izay manome salanisa 2 faingo 220 isanjato. Ny tonga ny soratra anarana 570 sy 700 sy 200 ny tonga ny fidy 770 am'zato sy 100 ny vato fotsy 20 ary ny taham-pandresana anjara 470 faingo 570 sy 400. Ireto avy ny filaharan'ireo kandida laharana voalohany Andriambelo Nirina Nancy Sandra izay avy amin'ny toko indépendant Enga Voifotony nahazo vato 730 izay manome salanisa 3 faingo 230 isanjato. Ny faharoa Razara-Pierre Ravolaza Fidèle izay avy amin'ny Vovonan'ny Firaisankina nahazo vato 400 manome salanisa 120 faingo 50 isanjato. Ary ny fahatelo Andrianandraina Hiriniaina Josin izay avy amin'ny toko indépendant Andry Ispalm izay nahazo vato 220 am'zato ka manome salanisa 220 faingo 570 isanjato. Ary ny farany laharana fahaefatra Andrianasolo Andriniaina Jean Patrick izay avy ao amin'ny Irmar nahazo vato 770 sy 300 ka manome salanisa 230 faingo 820 isanjato. Ka noho izany dia mitarika ry zareo avy amin'ny Vonan'ny Firaisankina izay miaraka amin'ny Razara-Pierre Ravolaza Fidèle izay nahazo salanisa 120 faingo 570 isanjato be zao. Ny manaraka dia ao amin'ny distrikany Ambatofinandrahana izay any amin'ny faritry ny Amoron'ny Maniamo izany Ambatofinandrahana izany. Bureau de vote iray amin'ireo 770 am'zato no voaray izay manome salanisa 8 faingo 820 isanjato. Ny tonga soratra anarana 770 sy 900, ny tonga ny fidy 230 sy 300,
vato fotsy 10 ary ny taham-pandraisana anjara dia 7 faingo 4 isanjato ka ireto manaraka reto ny filaharany kandida izay any ambaty finandrahana any amin'izao fotoana izao. Laharana voalohany Razafindrabary Nerson 7 Jean Richard izay avy ao amin'ny Irmara nahazo vato 5 amzato izay manome salanisa 5 faingo 7 isanjato. Ary ny faharoa Razanamaso Christine Harjon izay nahazo vato 7 roanjato izay manome salanisa 4 faingo 5 isanjato. Ka noho izany dia mbola mitarika somary lavidavitra ihany i Razanamaso Christine izay avy amin'ny antoko indépendant any an-toerana any amin'izao fotoana izao. Ka izay ara ny masaka azona roso tato anatin'ity vidéo ity ny ampitsipitso ny mahakasika an'izay fironam-bokatra tamin'ny 7 Mey izay ka misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany. Azadino ny manao komantaira ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravona nandreny hevitra rehetra rehefa vidéo manaraka eo. Tsarovy ny milike ny vidéo antsika ary azadino roko zany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa ny am'sesy tao agnaty gasy. Tony classe tomboko vavy mankasitraka dia mirarisoa.